Anatin'ny fanomezana ny vaovao isika lafo dia lafo raha tombanana ny tetibidin'ny fahasimbana mahazo any Madagasikara vokatry ny loza voajanahary nisokatra io maraina io araka izany ary ny atrikasa fampiofanana ho fisorohana ary enti-miatrika ny tranga voajanahary eo ihany koa ny fametrahana rafitra ho fitsinjovana ny fampandrosoana maharitra mitatitra ny vaovao lovaramanantsof nakasary kosa Christian Rakotondramanga. Voatombana ho 2.3 tapitriza dolara amerikana eo ny tetibidin'ny fahasimbana ny atrany Madagasikara vokatry ny fandalovany loza voajanahary tamin'ny taona 2024. Isan'ny voatra zany nandritra ny atrikasa mikasika ny fampiofanana sy fandrafentana ny profil national de risque izay nisokatra io maraina io tetsy amin'ny hôtel Colbert etsy Antaninarenina. Atelier atsika androany zany dia atelier de formation ataontsika hoe namafisana mitraikefa andreo tompon'andraikitra mikirakira ny antotanisa na ny données mahakasika ny risque sy ny catastrophe eto Madagasikara. Ny tena tanjona dia ny ahafahantsika mahafantatra n'ilay ataontsika hoe méthodologie sy ny approche ary ny système de collecte. Eo ihany koa zany misy logiciel moa zany des inventaires zay hoentin'ny système des Nations Unies anaovana ny collecte d'information mahakasika ny risque sy ny catastrophe eto. Ny tanjona zay tena lafitrezaka moa anatin'izy io dia ny fametrahana mécanisme de protection financière amin'ny alalan'ny transfert de risque moa zany hoe transferena le risque alefany amin'ny assurance fa tsy tazomin'ny fanjakana rehefa mivoaka ilay ataontsika hoe profil de risque national. Io tetikasy moa dia vatsian'ny NSDR vola sy rahany amin'ny commission de l'océan Indien amin'ny alalan'ny projet Island mametraka vola 543 millions $1000 zany ny INSDR ametrahany ny profil national de risque ny pays anankidimy eto amin'ny océan Indien. Tombontsoa maro no azon'ny Madagasikara amin'ny alalan'izao atrikasa zao. Ilaina ny fisian'ny reny atrikasa reny, ilaina koa ny fanaovana assimilation mba ahafahantsika zany miomana ary manao sensibilisation mampiomana koa zany ny mponina mba hiatrika ireny loza voajanahary reny. Ilaina reny misy isika moa miresaka matetika hoe betsaka loatra ny atelier nefa tsy hitany vokany. Misy dia misy reny vokatry reny atelier reny satria dia iny fanadihadiana iny ihany koa tompoko lazy tompoko vavy no entina mamarana an'izao fampahalalam-baovao izao mankasitraka anao nanaraka izany atra amin'ny farany mbola mamey fotoananao raha mpitsondray ny tenako veloma tompoko.